no manatanteraka izao atelier-na digital readiness assessment zao a satria vinany Andriamatovo ny manatsara ny fomba fitantanana eto Madagasikara ka amin'ny alalan'ny teknôlôjia ny ahitao arak'adiny rehetra no ahafahantsika manatanteraka izany vinany izany. Anisany moa zany fa tsy hoe izay ihany. Raha amin'izao tsika miteny zao a dia fametrahana ny rafitra rehetra mahakasika ny transformation digitale Madagasikara no tena laharam-pahamehana. Araky ny zavatra voalaza teo a dia ao anatin'ny fijerevana akaiky misy indrindra ny situation misy antsika eto Madagasikara zany a amin'ny transformation digitale na zava-misy zany a amin'ny secteur maromaro ka zay diagnostika zay zany no ahafahantsika mametraka ny stratégie ny feuille de route satria vita ny analyse des écarts zany par rapport à situation misy antsika sy izay situation tiantsika hatongavana. L'objectif zay mapetraka zany amin'izay niveau de maturité digitale izay. Tiako isotomanasy antsika hoe tsy ministère ny ahitao arak'adiny indrindra irery no manefy an'izany paikady izany fa araky ny hitanao androany dia maro anisa ny partie prenante ao ny ONG, ny OSC, ny ministère maro samihafa, ny Bianco, ny université, ny chercheur ary ilaina mihitsy zay démarche consultative sy inclusive zay a satria eo nahitana amina point de vue maro samihafa hoe mahomby tokoa ny stratégie mapetrakantsika sy feuille de route. Sidrahenan'olona zany no ahafahantsika mametraka tsara le stratégie mahomby tsara ve izany ka na dia sady tsika koa mampiasa an'le méthode agile hoe tsy tonga dia figena anatina stratégie anankiray mitokana zany tsy azo kitehana intsony fa mbola afaka hiverenana par itération foana io stratégie io mba ahafahantsika misadapter amin'ny réalité zay observena amian-dalana eny. Zay zany tena approche mahomby hoe mba ouverture d'esprit fa tsy rigide amina fametrahana vinavina sy stratégie na paikady moa zany. Rehefa une fois mipetraka zany ny atao hoe colonne vertébrale an'izay stratégie du numérique zay amin'le hoe identité légale zay rosotsika matoato moa zany dia miditra amina données sectorielles amin'izay ary ny mahakasika ny fahasalamam-bahoaka sy ny fanabeazana zany hoe ny éducation zany no tena laharam-pahamehana avy eo satria zay manana impact zany hoe manatsara ny condition de vie ny malagasy tsirairay ny fiarabela amintsika zany no tena atao laharam-pahamehana. L'important, c'est d'accompagner le gouvernement de Madagascar et les populations dans un développement inclusif et durable. Il y a cette fracture numérique, on veut essayer de la réduire. Et donc, on travaille main dans la main avec le gouvernement, avec le ministère du développement numérique, pour essayer de faire un diagnostic le plus complet possible de la situation numérique à Madagascar, dans tous les secteurs. Aujourd'hui, nous sommes avec les institutions publiques, il y a 24 ministères qui sont représentés, 12 institutions. Donc ça nous permet de faire un champ très large pour voir exactement où nous en sommes et sur cette base, mieux identifier les priorités du gouvernement pour renforcer cette inclusion numérique en vue de remplir les priorités de développement et offrir à la population malgache toutes les opportunités que le digital peut offrir.